Mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ene ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Volana Aogositra no banjintsika izao, volana vaovao, dia arak'izany ihany koa dia mibanjina lohahevitra vaovao ny manerana sahany 𝗍𝗘𝗡𝗢 manontolo izay manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Manamasina ny tenany ny mpino. Koa andeha ariavana ny epistily voalohany nosoratan'i Petera no angalantsika ny hafatra ny amin'ity anio ity. Dia ny Petera voalohany toko voalohany ny 5:17 ka hatramin'ny 9:40 zany. Riavana ny olona tsirairay avy dia samy manana ny toetra izay mampiavaka azy. Ao ny tsara, misy ihany koa ny manana toetra ratsy. Fa eto amin'ity perikôpa ity kosa indray dia hafa mihitsy ny amin'ny Petera. Mampirisika i Petera ny mba hanana ny mpanaradian'Andriamanitra sy ny mpitoro ny filazantsara ny toetra tsara. Ary voambara ny mpandinika aza moa fa anisan'ny toetra tena mampiavaka ny Petera ny toetra feno fampirisihana. Mazoto mihitsy izy rehefa mampirisika ny mpitoro filazantsara mba hanana fitondran-tena, mba hanana toetra tsara araka ilay arahany. Izany hoe manana ny toetra izay mampiavaka azy ihany koa zany ny mpitoro filazantsara, fa tsy mandehandeha ho azy eny fotsiny, fa misy ny toetra izay tokony hahafantarana azy sy mampiavaka azy. Manana toetra fa tsy misy toetra. Samy hafa mantsy izany. Ny hoe manana dia ilazana fananana izany. Izany hoe efa mitoetra ao anatiny, mikoriana ao anatiny mihitsy ilay toetra hananany. Fa ny misy toetra kosa indray dia toetra izay mbola foronina izany, tsy fananana amin'ny toetra ao anatiny. Ary matetika io ilay hoe toetra ratsy, misy toetra iny olona iny. Fa ny ambaran'ny Petera eto dia ny hoe mila manana toetra tsara ny mpitoro ny filazantsara. Ka ny mpitoro ny filazantsara araka izany dia mila miaina amin'ny fihavahana. Mila miavaka amin'ny olona izao tontolo izao. Ary inona ilay toetra tokony havahany amin'izao tontolo izao? Dia izay ilay ambara eo hoe ny fahamasinana. Mibanjina lohahevitra vaovao isika ny hoe manamasina ny tenany ny mpino. Izany hoe mila manana toetra feno fahamasinana ny mpino, ny mpitoro ny filazantsara, ny kristianina, ny mpanaradian'Andriamanitra. Miverimberina matetika io teny hoe masina io ao amin'ity perikôpa ity. Ary misy antony izany riavana. Ka ny masina voalohany izay resahana eto dia milaza ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Sokajiana roa lehibe ny hoe masina eto. Aoka ho masina ianareo satria masina izaho. Izay no teny izay ambaran'i Jesoa eto. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no manambara ny tenany. Andriamanitra mihitsy no milaza sy miteny hoe masina aho. Izay maneho fiandrianan'Andriamanitra, izay maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, izay maneho ny maha izy azy an'Andriamanitra. Amin'izay hoe momba an'Andriamanitra izay indrindra dia lazaina hoe voatokana tsy mifangaroaro. Ny hevitry ny teny hoe masina eto. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra any amin'ny toerana izay tsy hita, fa mitokana izy amin'ny mahabe voninahitra azy. Mitokana izy amin'ny mahamana lehibe sy mahambony azy. Fa ny faharoa ihany koa ny masina izay resahana amin'ity perikôpa ity dia milaza ho toetra n'olombelona. Izany hoe misy ny fifandraisana ary mifaningotra amin'Andriamanitra ny mpanaradia azy. Ilay Andriamanitra izay arahany, ilay Andriamanitra izay toriany, ilay Andriamanitra izay inony sy ivavahany, ekeny fa ho masina dia mila manana toetra feno fahamasinana tahaka azy ihany koa ny mpanaradia azy. Ary raha jerentsika ny any amin'ny Levitikosy dia rehefa nanambara sy niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe ambarao amin'ny zanak'Israely fa masina aho. Dia midika izany riavana. Fa ny zanak'Israely izay efa nofidiny, nanaovana ny fanekeny dia tiany
anana fitondran-tena tsara ihany koa, tiany anana fahamasinana satria manala baraka azy raha izay nofidiny sy zanaka no eritreretiny ho akaiky azy no anana toetra tsy miaina amin'ny fahamasinana. Fa saingy izao rehefa manaradian'Andriamanitra dia tokony anana fahamasinana mandrakariva. Dia izay ilay masina ambara eto. Mizara roa ny fahamasinana, dia ny fahamasinan'Andriamanitra ary rehefa inonao ny fahamasinan'Andriamanitra izay arahanao dia mila manana toetra feno fahamasinana ihany koa ianao. Mamaritra ny toetran'olombelona ihany koa. Ry havana, raha hoe voatokana sy tsy mifangaroaro ny hoe masina eo amin'Andriamanitra, dia ny amin'ny olombelona kosa izany dia tsy hoe mitokatokana izany ny mpanaradian'Andriamanitra, na tsy mifangaroaro amin'ny olona izany ny kristianina, satria ilay Andriamanitra izay arahantsika ne voatokana mitokana izy. Fa izao ny masina izay tiana ho resahana eo amin'ny olombelona dia milaza ny amin'ny fitondran-tena, ary izay indrindra no ahisikisiny Paoly eto, misikina ny sainareo, manana fahonona tena ianareo. Izany hoe mila manana fitondran-tena tsara sy mendrika araka ny filazantsara, dia araka an'i Jesoa Kristy izany, satria Jesoa Kristy anie ilay filazantsara ho toriana sy ho ambary. Mila masina isika, satria masina ilay Andriamanitra izay ivavahantsika, masina ilay Andriamanitra izay arahantsika, masina ilay Andriamanitra izay toriantsika. Zaho anefa tsy hoe hevitra mifaritra ao an-tsaina fotsiny ihany io fahamasinana io, fa hevitra ampiarina eny amin'ny fifandraisana amin'ny olon-kafa ihany koa. Ka ny voalohany dia ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mila masina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ary izay indrindra nanomezan'Andriamanitra ny didy hoe manajanona ianao sy ny reninao. Izany hoe mila mankatoa, mila manaiky ny ray aman-dreny ny zanaka. Isika ilay zanaka mila manosy manaiky ny ray aman-dreny, dia mila manaiky an'i Jesoa Kristy isika, satria izy no tompo sy mpamonjy antsika. Ary ny faharoa izay takiana ihany koa eo amin'ny fifandraisana dia ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona izany. Mila mahay mifandray ny olona samy olona, satria ilay Andriamanitra izay arahantsika dia tompo ny fifandraisana, lehibe amin'ny fifandraisana. Mila haitsika ny mifandray. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ankehitriny anefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mifanohatra amin'izany ny zava-misy. Tsy mahay mifandray ny olona, tsy mahay mifanampy ny olona, tsy mahay mifaneho fitiavana ny olona, fa samy mandeha ho azy. Ka azo takarina sy azo lazaina avy amin'izany fa tsy miaina ao anatin'ny fahamasinana ny olona, na kristianina aza, satria tsy hainy akory na dia ny miaina ao anatin'ny fifandraisana azy. Endriky ny fahamasinana nefa ry havana, endriky ny fahamasinana izany fifandraisana izany, ary aseho amin'ny alalan'ny fanetretena izany, satria Jesoa Kristy anie dia nanana fanetretena ihany koa. Hitantsika fa rehefa nanasitrana ny mpanompon'ilay kapiteny izy dia naneho endrika fanetretena izy. Fantany tsara fa tsy afaka mifandray ny jiosy sy ny samaritana, kanefa dia mbola nositraniny ihany, na dia tsy firenena jiosy, na dia tsy jiosy aza ilay olona izay hositranina. Endriky ny fanetretena izany, endriky ny fifandraisana izany. Koa andeha isika mba haneho fifandraisana amin'ny hafa ihany koa, fa tsy hanavakavaka hoe ianona adventista na ianona ohatr'izao, fa andeha isika hanana fifandraisana amin'ny hafa. Fa izay anisany endrika hisehoan'i fahamasinana, anisany endrika ny toetra tokony ho ananan'ny kristianina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, masina ilay ny antso antsika, masina ilay ny antso antsika, koa mba ho masina toa azy ihany koa isika. Mbola avery ny Petera indray io teny io eo amin'ny andininy farany eo, aoka ho masina ianareo izy, satria masina ilay ny antso anareo. Efa no hamasinan'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny fidianany antsika tsirairay avy, tamin'ny nanolorany ny ainy
teo amin'ny hazo fijaliana. Koa aoka mba ho masina isika fa tsy hanala baraka an'Andriamanitra ary tsy ho avelantsika ho verivery fotsiny ny rany izay very teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana antsika. Zanak'Andriamanitra isika ry havana. Tsaroa fa zanak'Andriamanitra isika ka tokony hanahaka ny toetrany ihany koa toy ny zanaka mankatony ray aman-dreny eo amin'ny fitondran-tena. Tsy tongatonga ho azy ny toetra feno fahamasinana. Tsy tongatonga ho azy ny toetra izany fa mitaky fankatoavana. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe manaja ny ray aman-dreninao, manaja ny mpitondra anao, manaja ny mpitarika anao. Satria ny atao hoe masina dia eo amin'ny olombelona dia mankatoa sy manaiky ny mpitondra azy. Mankatoa amin'ny tena rehetra. Mila masina isika ny amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fiteny io, na amin'ny fihetsika io, na amin'ny fitafy io. Raisitsika ohatra ry havana ny mahakasika ny eo amin'ny fitafiana. Ankehitriny dia mahazo vahana mihitsy ny akanjo tena tery sy fohy. Satria raha vao manao akanjo lava ny olona iray dia hoy ny olona na dia ny ao am-piangonana aza dia efa miteny hoe tsy maraka lamaody mihitsy iny izany. Masera be iny izany. Masina be iny izany. Olta be iny izany. Hoy ny tanora. Satria masina be ilay olona manao akanjo lava. Dia mahamenatra ny kristianina ny maneho izany fitondran-tena feno fahamasinana izany. Mahamenatra ny kristianina ny manao akanjo lava. Ka lasa mahazo vahana ny akanjo fohy eny an-tsena ary reny ny tena ifandrombahana. Dia tsy tokony hagagantsika intsony. Raha mahazo vahana ny herisetra, raha mahazo vahana ankehitriny ny fanolanana. Gaga isika rehefa maheno resaka sy vaovao mandeha hoe nisy nanolana hoy ny tary, nisy an'izao hoy ny tary, kanefa ny fitafiana mihitsy no efa tsy mendrika. Ary ny tena loza dia efa tonga atao am-piangonana mihitsy izany. Fomba fisainana izany. Efa tonga atao am-piangonana ny fitondran-tena tsy mendrika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Isika tsy anisan'izany. Fa miteny amintsika ny teny soratra masina hoe aoka ho masina ianareo satria masina ilay efa niantso anareo. Aoka ho masina ianareo satria efa masina ilay niantso anareo. Andeha isika hanova fiainana vaovao. Andeha isika hanana fitondran-tena mendrika, hiaina amin'ny toetra feno fahamasinana, hiaina amin'ny fitondran-tena tsara araka ny Jesoa Kristy. Satria isika mpitory ny filazantsara, hanambara ny filazantsara. Fa ataon'ny olona ahoana tokoa moa ny hanaraka antsika raha ny fihetsika antsika na ny fitenitsika aza atao mandratra ary ihany koa manohana ny hafa. Dia izany anie mahatonga ny olona sasany any ivelany manambara hoe ireno no mba kristianina. Jereo ara ty fitafiana, jereo aza ity fiteniny, aleo tsy mivavaka ohatrinay ihany. Ka na dia atao aza ity fitoriana amin'ny filazantsara, na mandeha makety seroa ary manambara ny fahatsaran'i Jesoa Kristy, ny olona efa mitsara velany anao. Satria mahita ny fitondran-tena anao tsy mendrika izy, mahita ny fitondran-tena anao tsy masina izy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Raha tianao ny ahavoataona olona, asarika olona, dia andeha hiaina amin'ny fitondran-tena masina. Aza menatra ny hovavolombelon'i Jesoa Kristy tomposika. Sahiny hijoro, fa rehefa say ianao dia manaraka ho azy ny sisa. Rehefa manam-pahasahina ianao dia manaraka ho azy ny sisa rehetra. Tsy tokony hamenatra ny fananana fitondran-tena maontina satria Jesoa ilay niantso anao sy arahanao ane ka mendrika, maontina, tsara, feno fahamasinana. Masina eo amin'ny toetra. Karariny indrindra raha hanaraka azy ihany koa ianao satria ianao zanak'Andriamanitra. Satria ianao efa nofidian'Andriamanitra. Aza variana amin'ny toetra n'izao tontolo izao. Fa omany sy karakarao ny fahasoavana oman'ny tompo anao dia ny fiainana mandrakizay izany. Ary efa ambaran'ny Petera eo izany. Hoe omany ny fahasoavana lehibe, karakarao ny fahasoavana izay efa omeny tompo anao fa iza variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Eto am-pamaranana ry havana dia izao no hafatra ho antsika hoe ny olona masina na manoa dia hamasin'Andriamanitra mandrakariva
mba tsy ho azo ny faharatsiana. Rehefa vonona isika ny anana fitondran-tena feno fahamasinana, dia hamasinan'Andriamanitra isika, ka izy no hiaro antsika sy hiazona antsika mba tsy ho azo ny faharatsiana. Ary tsy izay ihany, fa ny olona masina ihany koa dia mahay manamasina ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Mahatsapa izy fa zanak'Andriamanitra, ka hainy no manamasina ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa inona moa ny laza ry havana raha tahiny kapohina noho ny fahadisoana isika ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa isika ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany kosa ho amintsika tsirairay avy. Amen.